Le timbre est un témoin de l'histoire d'un pays. Cette vignette collée, que l'on colle sur l'enveloppe, lorsque l'on veut correspondre à ses proches ou amis, se rapporte à une époque. La photo qui est imprimée dessus, toutes les inscriptions sur un timbre, disent tout sur l'origine du courrier, le prix du colis, et bien sûr la vie sociopolitique et la réalité d'un peuple. Avec le développement technologique, un timbre a tendance à être relégué au second plan. Andrea Koutnirin, collectionneur de timbres, défend malgré cela que les timbres ont une valeur inestimable. Les timbres, pays anankiray, io zao raha ny jerevanareo teo dia ny tantaran'i Madagasikara mihitsy, histoire de Madagascar, no navoakanay hatramin'ny falanjanahantany. Collectionner un timbre requiert de la persévérance. Un timbre poste prend de la valeur en vieillissant. Zavatra rehetrarehetra aloha dia azo anaovana collection ohatra timbre tsisy miara-poana zany hoe timbre zany ny atao inona fa hoe fandefasana taratasy fotsiny dia vita voarainao le taratasy dia ary vitina varoako dia arina lanjany aloha tamin'ny voalohany tsy fantatray fa dia le sary hoe ay ty misy sary ohatra zao zany any Tamatavy ohatra zao ny ay ty olo misy pont misy an'izao voan'ny tokanana any anany dia tsy fantatray le lanja fa nangononay fotsiny fa zao vao mahita hoe tena manan-danja le izy ary misy zavatra lehibe avoakany. Lanjan'le timbre aperaka amin'ny valopy toerana levian'le taratasy zany ray dia lanjan'le taratasy ao anatin'ny zao ny valeurany le taratasy nalefiny. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas la valeur des timbres et encore moins l'importance des lettres. Io zao tena be dia be ny ankizy nefa 17 ans 16 ans 18 ans tsy mahafantatra zany tony ve mivola taloha izy dia timbre io dia fandefasana taratasy any amin'ny poste. L'épouse d'André, Elsera Marcel, collectionne aussi les timbres depuis l'âge de 12 ans. Le couple dispose en ce moment la plus belle collection de timbres datant de la colonisation à nos jours. Le timbre raconte l'histoire de plusieurs générations. Elle renseigne sur beaucoup de choses, la culture, le patrimoine. Elsera raconte ses débuts en tant que philatéliste. Dans les années 60, satria j'avais à peu près 12 ans tamin'izany fotoana zany. Année 60 mahery kely teo dia niandradarako tany Dijon dia nandefasany album ambolo le album zao tamin'izany fotoana zany fa mbola nanangona fotsiny aloha nanangona fotsiny fa zao ato zao vao nandamina an'le izy. Ny hatsara tarehan'le timbre zany dia ny tantara fonosy.